fa anisany andraikitra goavana izay sahan'ny FFM ny asa fampihavanana ary miezaka ihany koa hametraka ny fitoniana politika mba hisian'ny fifidianana marina, malalaka, mangarahara ary eken'ny rehetra ity sehatra ity. Ankoatran'io anefa dia manana andraikitra amin'ny fanomezana sehatra hisian'ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny hery velona eto amin'ny firenena ny FFM. Ny alakamisy ho avy izao ary dia ny kandida amin'ny fifidianana firenena no asain'ny FFM anao dimy-pihavanana. Amorra kandida telo amin'ny telopolo ifanina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM ny alakamisy 12 septambra avy izao eny amin'ny sehatra manomboka amin'ny 10 maraina. Anao sy ny dina-pihavanana ho an'ny fitoniana no antony fiantsony. Ity dina ity moa dia novolovolain'ny FFM avy amin'ny fizerena sy ny fihenoana ireo sehatra samihafa maneran'ny voarakitra ao ny zo sy ny andraikitra ny kandida mialoha mandritra arorenan'ny fifidianana. Izany dina izany dia tahaka ny velona mampifatotra azy ireo amin'ny vahoaka malagasy mba hisia ny fiaraha-miasa ankitsipo amin'ny fanarenana ny firenena. Fifidianana atao anatin'ny firaisan-tsaina manaja ny fitoavana malagasy ka atao adinom-balahan'ny mpianakavy ka ny mandresy tsy obiana ary ndresy tsy akoraina, izany hoe miara mampandroso ny firenena. Ny FFM dia manoana hatrany izay tetika sy paikady rehetra hivoahana amin'ny krizy indrindra hahavitany fifidianana tsy misy raorao mangarahara ary eken'ny rehetra. Izany dia mba hisian'ny firaisan-kina ny vahoaka malagasy amin'ny fanarenana ny firenena. Ansoavo ataon'ny FFM manasa hampitiavana anareo kandida telo amin'ny telopolo amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena mba ho tonga eny amin'ny CCI Ivato ny alakamisy 12 septambra 3:20 sy 2:10 maraina mba hanao sinia ity dina-pihavanana ho ny fitoniana ity. Araka ny fanazavana dia kandida telo hatramin'ny atoandro teo no efa namaly ny fiantson'ny FFM, ao ihany ny efa nanamarika sady ny tsy fahafahany no mariny eo anivon'ny FFM ihany koa fa azo ny kandida ataony mandefa solotena. Azo atao ihany koa ny manao sy ny dina-pihavanana aoriana ny daty ny 12 septambra io.